Androany 15 Oktobra no voafaritra hankalazan'ny mpindro silamo maneran-tany ny antsoina hoe Idy Be na ihany koa ny antsoina hoe Idy El Kebir. Nanamarika izany ny mpindro silamo teto Madagasikara indrindra ho an'ny tany amin'ny zanaka avaratra tany. Nisy nihetsika ny tanterahan'izy ireo araka izao hitateran-dravaka Randriamanala Stefana Razafimandimby azy zao. Nankalaza ny fetin'ny Idy Be na ny Idy El Kebir izay atsarovana ny fankatoavan'ny mpaminany Ibrahim ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaovana ny zanany osorona ny mpindro silamo maneran-tany androany. Nanamarika izany koa ny teto toerana tamin'ny alalan'ny fampiompivavahana manerana ireo moskea. Nisy lanonana fandraika tamin'izay ihany koa moa ny teny amin'ny stade annexe Mahamasina. Idy niany izay anatanterahany vahoaka silamo safidiny Allahu manakatao hamangy le tragnonazy ao amaka tepolo voalohany naorina teto ambony tany ho fanandratana avo ny anarana. Tarovana ny tantara ny mpaminany Ibrahim na Abrahama sy ny zanany Ismail. Fa indrindra amile fitsapagna lehibe zay nandidiany Allahu tombotsika Zagnahary tamin'ny mpaminany Ibrahim tamin'ny alalan'ny tsindrimandry hoe hanapaka ny zanan'ilay tokana dia Ismael izany. Fotoana anamafisana amin'ny fanoloran-tena mpamindriana ny fotoana fankalazana tahaka izao. Amin'ny fotoana lehibe tahaka izao ihany koa no misy fiaraha-misakafo amin'ny mpiara-monina sy ny namana akaiky. Tahaka ny efa fanao isan-taona ary dia misy ny fanasana lehibe tsy nanavahana olona ny tanterahany filohan'ny zanakavaratra Papa Soule teto amin'ny trano 67 hektara. Tamin'ny fandraisam-pitenena no nanaovany antso amin'ny anamafisana fankatiavana amin'ny samy malagasy. Tsy misy mahita tombotsoa eto tompolasy tompovavy amin'ny fiantsina ady. Tsy misy mahita tombotsoa amin'ny fankahalana. Tsy misy mahita tombotsoa amin'ny fianasana vaga. Ny fahazoana tombotsoa dia ny fifankatiavana, ny firaisan-kina, ny mitabeo izy ny tendratsika tsy nanimamba. Ny firaisan-kina no hery izay mitambatra vato, izay misaraka fasika. Afatra lehibe nomen'ny mpindro silamo ireo kandida misy 3 mifaninana amin'ny fifidiana filoham-pirenena ny ahatonga azy ireo sy homandriry ka mba hahizara ho an'ny vahoaka malagasy rehefa tonga eo amin'ny toerana filoham-pirenena ny iray amin'izy ireo. Marina moa fa nisy olo tena mpanjakana nanatrika izao lanonana androany izao ka isan'ny tamin'izany ny ministra sy